dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Tsy takona fiainana amintsika ny zavatra mitranga na ny valana retina ny anjady manerina izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny firenentsika azy dia atahorana. Ankoatran'izany no toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena ny fanabovitanana maro isan-karazany izay mampitanitaina ny vahoaka, zavatra tsy tongatonga ho azy izany rehetrarehetra izany, fa famantarana avokoa fa miaratsy izao fiainana izao. Kanefa soa ihany fa misy an'ilay Andriamanitra izay mijery sy mitsinjo antsika izay tompony fiarovana, dia matoky isika fa io Andriamanitra io dia hiaro mandrakariva antsika ary haneo fahagagana amintsika manoloana ny toe-javatra sarotra izay hitalovana. Milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray, dera sy mankalaza ny anaranao izahay, ny fahasoavana sy ny fampampo izay asonao aminay isan'andro isan'andro, satria na dia eo ary ny zavatra miatra manerina izao tontolo izao, na dia eo ary ny fitaintaina ny vahoakanao, dia matoky izay fa misy anao Andriamanitra izay mamaly ny olona araka ny asany, na tsara na ratsy ny zavatra tanterahany, ary dia manankina ny mampilatananao fiainan'ny isam-batan'olona, fiainam-pirenena, mba hiditra mitsehatra mandrakariva ianao ka tsy hanadino fa hamindra fo ary hiaro ny vahoakanao no ny toe-javatra mitranga rehetra. Dia matoky sy mino izay fa any amin'ny voninahitra mandrakariva ianao, ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia faly miaraba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy nanona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Na dia fampianarana mahakasika ny fifadikanana raha ny mentsika mandrakariva ao anatin'izao fampahirezana izao, dia ifandraika indrindra amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena, eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mety amin'Andriamanitra ary misy fepetra apetrak'Andriamanitra izay matetika ataon'ny olona ankilabao, ataon'ny olona tsinotsinona ny fepetra raha vo hoe resaka fivavahana na avy amin'Andriamanitra, kanefa fepetra tena mahomby na izany na tsy izany, tsy maintsy ambara ny marina, ary mangataka mandrakariva isika mba Andriamanitra no hiasa ao anatin'ny olona tsiraray avy, ka tonga ny olona hahatsapa tanteraka mihitsy fa Andriamanitra no tsy maintsy ho tompony teny farany eto amin'ity tany fandalovana ity. Zavatra mitranga ositsika, zavatra tsy tongatonga ho azy fa zavatra efa nambaran'ny Baiboly avokoa. Misy foana ny loza ary ny fisian'ireny loza ireny dia fanairana ho amin'ity izao tontolo izao ity, fa manapata-perana ny fiainana. Mbola misy nefa ny fiainana mandrakizay izay manan'Andriamanitra ho an'ny olona izay tafaverina aminy, ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia mba hahatonga ny olona tonga ny fibebahana tanteraka, tafaverina marina amin'Andriamanitra, ary izay fiverenana amin'Andriamanitra izay ilay adiadintsika eto, sady any an-tany na tsy ny kristianina irery ihany fa ny vahoaka rehetra mba hiverina amin'Andriamanitra, satria ao aminy ihany no misy ny vahaolana, no misy ny tena fiarovana, misy ny tena fanasitrana manoloana ny toe-javatra sarotra na loza na aretina na fanakorontanana misy eo anivon'ny firenena. Fifadikan'ny Ahaba no jerevantsika tamin'ny farany, fifadikanana anankiroa izay diso ositsika. Ny fifadikanana voalohany dia vokatry ny fitsiriritana ny fananan'ny hafa, izay no nahatonga ny Ahaba na dia amin'ny fomba hafa ary no nambaran'ny soratra masina hoe nandro teo am-parafarana izy ka nampidina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Izay izy tsy nety nihinan-kanina izay ny fomba fisehoan'ny fifadikanana diso izay nitanterahany, satria tsy nanaiky nabota mianome azy ny tanindrazana, dia nahasosotra azy zany ary nahatezitra azy. Kanefa nambarany tamin'i Jezebely
miantony natonga sy natenanakanina dia teo indray miditra ny fifadikanana faharoa satria nasaina nanoratra taratasy Ahaba mba ampitaina amin'ny zanak'Israely dia nampifadianina ny zanak'Israely ary teo anatrehan'izay dia amin'ny alala ny fananganana vavolombelona mandainga mba entina hanamelohana ny Nabota sy mba azahoana ny tamin'ny Nabota dia teo anatrehan'izay nifadianina tokoa ny zanak'Israely ary ny zavatra nampitaina tao anatin'ny taratasy ny soniavin'ny Ahaba mpanjaka dia hoe nyteny ratsy an'Andriamanitra sy Ahaba Nabota ka mendrika tokony torahambato dia voatorabato tanteraka mihitsy Nabota teo anatrehany zany rehetrarehetra zany 5:10 maty Nabota ary fantatritsika fa teto dia tsy natrehany Ahaba tsy natrehany Jezebely ny fifadikanana izay nitanterahany zanak'Israely ary teo no sotomantsika lesona hoe mba hahazahoana tombontsoa amin'ny olombitsy dia ny vahoaka no natao sorona tao anatin'ny fampahoron-tena ka natonga fahafatesany Nabota kanefa ilay tamin'ny moloboka tsy ho an'ilay vahoaka akory fa ho an'ny Ahaba. Rehefa maty Nabota 5:10 ka hatramin'ny 6:10 dia izao no voasoratra eo amin'ny mpanjaka voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa reny Jezebely ozy vao voatorabato Nabota ka maty dia hoy izy tamin'ny Ahaba mitsangana ka lao anao ny tany mboloboky Nabota Jezreelita izay tsy fono no namity taminao fa tsy velon'ilay mitsony Nabota fa efa maty ary rehefa reny Ahaba fa efa maty Nabota dia miainga izy ozy ka nidina nankany ny tany mboloboky Nabota Jezreelita mba hakanotana azy zany hoe fampiasana vahoaka amin'ny lalana ny lainga tsara tototra nahazahoana ny tombontsoa ho an'ny Ahaba zavatra natao fitsiriritana zay ilay fifadikanana voalohany fitsiriritana ny fananany hafa natonga ny Ahaba ny fadianana fifadikanana diso faharoa nasaina ny fadianana ny zanak'Israely tamin'ny alala ny fiampangana lainga mba tanjona kendrena tao anatin'izany dia anendrikendrehana ny Nabota mba azahoana ny tanana ary tena maty tokoa Nabota teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ary vahoaka satria mpanjaka no mandidy dia tsy nanam-pona inona fa levelon'ny famaty dia nitanterahany tao anatin'ny fifadikanana izay rehetrarehetra izay ny zavatra tsikafitsika nefa tao anatin'ireo fifadikanana izay nataony Ahaba sy nampanaovina ny vahoaka ireo raha nihitatsika treto ny fifadikanana natao Ninive ny fifadikanana nataony Mosesy dia misy foana Andriamanitra mampafantatra ny zavatra tsy mety ataon'ny olona ary vokatry ny fahotana sy ny fiodinan'ny olona amin'Andriamanitra dia milazaloza Andriamanitra manirako n'Andriamanitra mba hanambaran'ilay olona ny zavatra kasainy atao ny loza tia no tanterahana amin'ny olona kanefa tsy tonga dia mamela Andriamanitra fa misy fotoana omena voafetra zany ny vanim-potoana ndraisan'ny olona fanapahan-kevitra zavatra ndrasan'Andriamanitra ao anatin'izay filazana aloha izay miverina aminy ve ilay vahoaka sa tsy ka raha miverina amin'Andriamanitra ny olona dia manenina ny amin'ny loza Jehova fa raha tsy mety miverina amin'Andriamanitra ny olona dia izao tanterahan'Andriamanitra ny loza tamin'ireto fifadikanana roa disoeto tsy nisy loza nananotanina ny Ahaba fifadikanana faharoa tsy nisy loza nananotanina ny vahoaka nananotanina ny Jezebely fa nitanterahana ilay fifadikanana reo no resahantsika hoe ahazo ihany ilay zavatra niriny ary eo no madiso hevitra ny akamaroan'ny olona hoe rehefa azo ilay zavatra niriny dia heveriny fa ilay famarinana narahana natonga ilay zavatra azony fa eto dia hitatsika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zavatra natanterahany Ahaba ny zavatra nampanaovina an'ireto vahoaka reto satria famonoana olona ary tsy izay miantony fifadikanana kanefa dia izao tsy nisy loza nananotanina azy ireo fa azony Ahaba ihany dia zavatra mitsiriritana tamin'ny alalan'ny fampiasana vahoaka zavatra toe zavatra takan'izany matetika trano manerina n'izao tontolo izao eo anivon'ny firenena rehefa misy zavatra kendreniny olombitsy ho azony dia matetika
niezaka miheriny tena izy aloha ka raha tsy azony dia zao ataony fitaovana amin'izay le vahoaka ilazana lainga ilazana lobo ary le vahoaka tsy mandady avana tsy mahatsapany zay satria eritreretany fa marina le zavatra ambarany olona dia manaiky mibaika omeny ny tompona andraikitra sasany dia manatanteraka mba azahoana zay zavatra iriny zay le miaba teto azo raha nitoejavatra misy eo anivon'ny firenena tsy tapana fiainana amintsika sika tsy miditra amina resaka politika fa manazava fotsiny soratra masina ary ny soratra masina koa nefa dia mahita taratra nitoejavatra misy fa tsy tongatonga azy zany fampianarana izany fa Andriamanitra te hampafantatra ny olona hoe mivelatra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakanefa nitoejavatra misy ary Andriamanitra tsy avelana mipetrapetrapotsiny amin'izao ny olona na tsara taona na ratsy nataony fa miditra mitseritra izy ary matoa rehantsika izay miafatra izany dia misy zavatra kasain'Andriamanitra ho tanterahana da teto nyty fifadikanina ity dia hitantsika fa fifadikanina diso na dia azo ary le zavatra miriny kanefa miditra amin'ny fifadikanina fahatelo ary ty fifadikanina fahatelony ity tiano mitovy amin'ny fifadikanina nataony mponina nataony Ninive mitovy amin'ny fifadikanina nataony Mosesy izay niatra tamin'ny Ahaba na dia azo ny raha le zavatra niriny araka miresantsika hoe Andriamanitra mitompo ny fitsarany mitsara ny olona araka ny asany izy na tsara ataon'ny olona na ratsy ataon'ny olona dia mandray mivalina ao ariana kely le olona arak'izay asan'izay ka raha tsara nataon'ny olona dia mandray valisoa avy amin'Andriamanitra izy raha ratsy nataon'ny olona dia mandray mivokatra zany rehetrarehetra zany tanjona kendren'Andriamanitra amintsika nefa dia zao ny atonga antsika hiverina amin'Andriamanitra ny atonga antsika anaraka ny fipetrapetrakaandriamanitra mba handraisantsika valisoa avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny fifadikanina izay atreto aloha tsy hoe ho raisintsika arabaky teny be fa ho takaritsika mivim-panary efa ao ariana kely eo inona moa tena fifadikanina marina satria ny fifadikanina dia tsy vitany fomba fiatsika hivelany fotsiny hoe atsahatra ny sakafo fa tena tokony fiainana iainany olona mandra-piavin'ny kristeny amin'ny raomanlanitra kanefa dia tsy ho amin'izay fotsiny le antony fifadikanina fa mba hahasoa antsika amin'izao andro fantarovantsika izao hiainantsika satria mbola velona araka ny nofontsika afaka miditra mitsehatra foan'Andriamanitra manoloana nitoejavatra misy rehetrarehetra ary zany rehetrarehetra zany tiana mpitaina ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny firenena mihitsy mba ho firenena matahotra an'i Jehova ny tompona andraikitra matahotra an'i Jehova na tsara na ratsy nataony ka raha ratsy nataony dia antso natao miverena ho amin'i Jehova mandehana ny marina aza mitsiritritra zavatra hoe aza atao fitaovana le vahoaka mba azahoana ny tombontsoa ho an'ny tena fa misy valy ange io ary na dia hoe mafy ara ny zavatra manjo ny olona izay mizotra amin'ny famarinana tao ohatra ny risy fa tokony hiankina mandrakariva amin'Andriamanitra fa eo Andriamanitra io ny tompony teny farina raha toy izantsika ny fandehan'ny tantara manomboka eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 12 rehefa azony Nabota le azony Ahaba le tanim-boaloboky Nabota dia zao ny fandehan'ny tantara ary zay le Andriamanitra hoe mahafantatra ny toejavatra misy rehetrarehetra izy 7 ary ny tenin'i Jehova ozy tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe miainga ka midina eo amin'ny Ahaba mpanjakan'ny Israely izay ao Samaria indro amin'ny tanim-boaloboky Nabota izy fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy ho mitenena amin'io zao ny lazain'i Jehova efa namono va ianao ka efa nakao anao koa ary ianao dia hiteny hoe zao ny lazain'i Jehova ao amin'ny tany izay ny lelafan'ny alika ny rano Nabota ny lelafan'ny alika ny rano ao dia ny rano ao tokoa eo le resahantsika hoe misy iraka indray eto hampanovin'Andriamanitra dia Eli ny mpaminany Eli nirahana ho any amin'ny Ahaba inona ny antony na nirahana ny Eli teto Andriamanitra mahita fa tsy mety ny zavatra nataony Ahaba namono olona tamin'ny tsirarina izy mitsiriritra zavatra olona izy tsy afaka miala hoe aha Jezebely no nampamono ny Nabota fa nyray fo ny ray saina tamin'ny Jezebely izy ary tao anatin'ny fony tao dia tia no azo mihitsy le tanim-boaloboky Nabota faly izy rehefa azo tanim-boaloboky Nabota
sy nyvodina fa tamin'ny alalan'ny rahalatsaka no nazahoana an'izay tamboloboko naboty zay dia nalahelo Jehova naniraka ny Elia izy mandalana ka ny amin'ny aby ianao efa lasa izy nakao amin'ny tamboloboko nabota ozy efa aka azy dia mitenena aminy zao nolazain'i Jehova efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa ary ianao dia hiteny amin'ny zao nolazain'i Jehova ao amin'ny tany izay nylelafan'ny alika no rahany nabota no ilelafan'ny alika ny ranao dia ny ranao tokoa ary zay le resantsika hoe manoloana ny toe-javatra tsy mety ataon'ny olona anankiray tsy maintsy misy iraka mpanaovan'Andriamanitra ny olona anankiray izay nyfidina hanambara amin'le olona ny fahotana ny zavatra tsy mety ataony ary manoloana io zavatra tsy mety ataon'ny olona io dia misy loza mananontanyna izay efa injady aminy ary ny loza zay nampahafantarina izay hiatra amin'ny abetra satria tao amin'ny tanim-boloboko nabota rehefa maty nabota nytangorona ny alika ny lelaka ny rano nabota dia zay zavatra zay hifototra amin'ny aby zay araka ny tenin'i Jehova hoe eo amin'ny tany izay nylelafan'ny alika ny rano nabota ozy no ilelafan'ny alika ny rano ao dia ny rano ao tokoa filazana loza kanefa ny tsara ho fantatritsika loza mbola tsy miatra tsy tonga dia teo dia maty ahaba tsy tonga dia teo nilatsaka ny rany ahaba tsy tonga dia teo dia nitangorona ny alika nylelaka ny rany ahaba fa fampitandremana filazana loza mananontanyna vokatry ny zavatra tsy mety nataony ahaba natonga ny Jehova naniraka ny Elia mba hanaitra ny ahaba ny amin'ny zavatra ratsy nataony nambara n'le zavatra tsy mety fa tsy tonga izy dia namely hoe tena eo amin'ny tany mboloboka izay nylelafan'ny alika ny rano nabota eo koa no ilelafan'ny alika ny rano ary tsy nijanona atreo ihany satria tsy ahaba rery no diso indimy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo mbola nitoy lay afatrafatra nomena ary hoy ahaba tamin'ny Elia azonao va aho ralay fahavaliko ary Elia namaly hoe azoko ianao ozy satria ianao no mivary tena anao izay ratsy eo mason'i Jehova indro atonga loza aminao aho ka andringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka ahaba na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaka Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaka Basa zanaky Aya no nampirehetanao ny fahatezerako sy nampanolokanao ny Israely tsy vitany hoe ahaba ny nanota fa io le resantsika hoe rehefa tena tonga ny fampitandremana ho an'ny olona izay fatra-pitsiriritra ny fananany hafa ho an'ny olona anankiray ny zava-marina eto anatin'ny ty soratra masiny ity le manao fitaovana ny vahoaka mba hitadiavana ny tontsoany hiatraika amin'ny tarana ny faramandimby miloza ka sain'i Jehova izay ho tanterahana ary io ny tena tokony hampieritreritra antsika manoloana ny zavatra kendrentsika amin'izao vanim-potoana izao indrindra ny akamaroan'ny olona izay manana ny toe-panahany ahaba izay manana mpanolotsaina tahaka ny Jezebela izay manosika mamita vahoaka manao ny vahoaka ho fitaovana mba hitondra fikorontanana azahoana ny tombontsoa any tenany fa ny zavatra tsy maintsy hitranga ary marina ratsoratra masina zay dia hiatraika amin'ny taranaka faramandimby'ny olona ratsy fanahy zany zavatra rehetrarehetra zany ary eto tsy hoe toko fotsiny ho an'ny olona mandeha amin'ny fahamarinana hoe Andriamanitra ny tombony fahamaliana Jehova ngefa nyteny tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ilazao ny zanak'Israely mba angina ozy fa Jehova no hiady ka namangina ary ny olona mandeha araka ny fahamarinana dia zao misy Andriamanitra ao mamaly ary mijery ny olona marina mijery koa izy ny olona diso ka ho an'ny olona marina dia manorevitra Andriamanitra mba hanohizana izay fahamarinana izay mitazonina zay mba andraisany varisoa eo anatrehan'Andriamanitra fa raha misy olona ratsy fanahy mitady anakorotana ny olona marina dia Jehova no mamaly an'izany olona zany ary tsy vitany hoe le olona ratsy fanahy izay manome fony vahoaka izay manao fitaovana ny vahoaka le olona ratsy fanahy tsy hoe iny olona ratsy fanahy iny afaka mipetrapetra-potsiny amin'izao fa Jehova no mamaly azy ary tsy vitany hoe izy fotsiny voavaly fa dia izy fiatraikany amin'ny taranaka faramandimby aza mijery ny androany isika
raha ohatra nyzotra tamin'ny lalandiso, raha ohatra mbola io toetrana aby io na rahantsika teo anatrehan'ny zavatra nikendrentsika hoe tena io no tsiritinao hatramin'izay ka rehefa tsy azonao dia nampiasa olona ianao ary namoky laingany olona ianao mba azahoanao ny tombontsoa, mba azahoanao zay zavatra kasainao atao, fa mba tsy njovoko ny vady aman-janako sy ny taranakao, fa na dia tsy manatsiny ary reo izy fetraikany any amin'ireo taranakao reo ny zavatra ratsy nataonao rehetra. Ary marina foana ny tenin'Andriamanitra. Ary io moa raha ohatra misy olona tsy mahatoky ny tenin'Andriamanitra dia avelao ny tantara no itsara, fa dia izy fetraikany eo amin'ny tarana ny faramandimby, eo amin'ny fananany rehetrarehetra ilay zavatra nikendreny, na dia azony ary dia azony ilay tombontsoa, fa ao ariana kely eo mamaly Andriamanitra ary lasa latsa ho azy ny zavatra azony rehetrarehetra rehefa avy eo. Ary io ny zavatra nambaran'i Jehovah hoe indro tonga loza aminao ka andringana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka aby, na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely, ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky Jeroboama zanaky Nebata izy sy tahaka ny taranaky Baza zanaka Ahia, no nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao zanak'Israely. Zany hoe eritreretintsika amin'izany ange lasa nanota tsy fidy ny zanak'Israely vokatry ny laingana fafy tamin'ny alalan'le mpanolotsaina tsy izy, tahaka ny Jezebely nampanoratra taratasy any aby dia nampanosony ary mba ho fantatra ny zanak'Israely fa baika avy amin'ny mpanjaka dia natoko ny zanak'Israely fa mariny zany rehetrarehetra any dia namonina no nabota vokatry ny fiampangana lainga zay nataony hoe nyteny ratsy an'Andriamanitra sy nyteny ratsy amin'ny mpanjaka dia droan'ny olona vato maty nabota nanotana dia tsy nalala raha ny zanak'Israely. Kanefa teto tsy ilay zanak'Israely no niara ny fahatezeran'i Jehovah na dia nanota ary, fa le nampanota azy tsy afabela eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no natonga anily ny rahana mba hiresaka amin'ny Ahaba hoe ampafantaro any Ahaba nanota ianao, namono olona ianao, nampiasa vahoaka ianao, namoky lainga vahoaka ianao, nataonao fitaovana le vahoaka mba azahoanao zay irinao. Ka noho izany eo amin'ny tany zay ny lelafan'ny alika ny rahany nabota, eo koa no ilelafan'ny alika ny rahanao. Ary tsy vitan'izay ihany fa ho fongotra ny taranaka Ahaba, ho fongotra tanteraka mihitsy. Dia ny 120 tsy nijanona hatreo ihany fa fantatry Jehovah ihany koa. Ary eo tsika ny tsy afaka ilaza mihitsy hoe satria ve Jezebela tsy mino an' Jehovah dia tsy hamaly azy Jehovah, satria ve Jezebela manany Andriamanitra zay fikirina dia tsy ho tanteraka aminy ny zavatra tsy mety nataony. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny firenena rehetra, fa ny olona fotsiny no misafidy ny Andriamanitra hoe zay tsy mila ny Andriamanitra ny kristianina, fa zay tsy matoko fa tsy misy Andriamanitra na Andriamanitra hafa no ivavahana. Tsy mahavonjy atsika ny Andriamanitra ary hitantsika zany, Andriamanitra hafa hitantsika zany tany amin'ny tantarany Ninive. Raha nandeha tamin'ny samby Jona andositra ho an'ny Tarsisy, samy nanan'ny Andriamanitra olona ireo. Rehefa tonga ny loza miantso vonjy ireo olona ireo tamin'ny Andriamaniny. Fa ny zavatra nitranga dia zao tsy nisy namaly ny Andriamanitra ireo olona ireo, fa ny Andriamanitra ny Jona no namaly vavaka ndreo olona ireo, ka natonga n'ireo olona ireo nandray fanapahan-kevitra tena nifidy an'Andriamanitra, nifidy an'i Jehovah ho Andriamaniny, nivoady tamin'Andriamanitra ary nampanatitra fanatitra ho an'ny Jehovah Andriamanitra. Ary zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra ho amin'ny olona, ny atonga ny olona ho tafaverina amin'i Jehovah. Ary zay le fiverenana amin'i Jehovah zay le ary amin'ny Joely hoe miverena amin'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary amin'ny fitomaniana sy ny fitarainana sy amin'ny fifadikanana. Zany hoe ny atao hoe fifadikanana dia fiverenana amin'i Jehovah. Dia hitantsika tao amin'ny tanàna ny Ninive fa ny fifadikanana, ny anton'ny fifadikanana dia misy loza mananotanina, ka ao anatin'ny fifadikanana dia fifonana, fandraisana fanapahan-kevitra, hiverina amin'Andriamanitra, hiala amin'ny faratsiana. Amin'izay vanompotoan'izay manenina ny amin'ny loza Jehovah. Fa zay koa ny zavatra hitantsika ny solotena ny zanak'Israely Mosesy dia ny fona ho an'ny zanak'Israely izy, ny fona ho an'ny Arona, satria niraisina tahaka an'le omby lahy kely volamena ny fahotany zanak'Israely. Dia zay osytsika le dingan'ny fifadikanana, potipotehana, montsamotsanina, mandrapatonga vovoka, ary na dia mivovony ary na rina tany an-dranomasina. Zany hoe
ny atao anatin'ny fifadikanina dia adiny amin'ny faratsiana raha mbola misy faratsiana tavelo ao aminao dia tsy mitsahatra ianao anatin'ny fifadikanina mangataka hery avy amin'andriamanitra mba ho afaka tanteraka amin'izay faratsiana izay mba tonga ny loza hitsahatra ary tsy vitany hoe mitsahatra fotsiny angely loza rehefa avy eo nandray fanapahan-kevitra ny olona iala amin'ny ratsy fa mivokany dia zao mandray valitsoa avy amin'andriamanitra tsy ampozina tsy araka ny eritreretin'ny olona azy fa ny olona mitady an'ilay valitsoa fa ny olona nefa tsy tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy miditra amin'ny fifadikanina izy mampahorotiny tenany izy mba hazahoana izay iriny tahaka ny nataony aby vokatra ny fitsiriritan-javatra mahatonga ny fifadikanina dia atao daholo ny fomba rehetra mba hazahoana izay iriny izay dia manantena fa rehefa azo ilay zavatra dia namaly vavaka andriamanitra dia hitantsika fa azony aba lay zavatra nikendreny fa andriamanitra tsy mipetrapotsiny amin'izao na dia azo ny arany tanymboloboko nabota fa dia zao manerakolon'andriamanitra ka na dia ataontsika hoe hiezaka amin'ny fomba rehetra raha mipanakorotana ka ho azony izay zavatra ilay mifototra amin'io ary ny raharahabe araka ty soratra masiny ty tsy izy rery ihany mivoakapoka ao anatrehan'izany fa etraika amin'ny taranaka faramandimby na hoela na ho aingana kanefa raha mbola miziriziry ny olona anao ny ratsy anao ny faratsiana hitondra korotana ampiasa vahoaka dia zany olona zany ny tena ny ankohonany ary atao mitsinitsinina tsy raharahan' izay zavatra hitranga amin'ny ankohonany fa ny androany ny zavatra hitany kanefa io andriamanitra io tsy mbola tafaly ity amin'ity zao tontolo zao ty ny olona mpanao ratsy dia fa tonga ny famalian'andriamanitra n'izany olona zany ny 7:24 tsy afabely jezebely na dia tsy manana ny jehova ho andriamaniny ary izy zao ny voasoratra hoe ary ny amin'ny jezebela kozy dia ny olazain'ny jehova hoe ny alika hinana ny jezebela iny ivelan'ny mandany jezirely zay tamingany aba maty ao tanàna dia hoan'ny alika ary zay tamingany maty ao an-tsaha kosa dia hoan'ny voromanidina enjana be ange zany raha jerevana le taranaka aba dia taranak'le olona hoan'ny alika ny fatiny ary eo anatin'ny soratra masina zany rehetrarehetra zany ny zava-panahy zany fa ny olona manao ratsy ny olona zay tsy miverina amin'i jehova ny olona zay efa tena nanambarana ny marina ny ilazana loza ka mbola miziriziry dia raha ny soratra masina resitsika amin'ny hevitra ra-panahy tsy hoe fanompany ty fa zay no hitantsika ao anatin'ny soratra masina dia taranaka ny olona hoan'ny alika ny fatiny ary raha ianao zany hoe ianao ny hoe fantatry ny olona hoe ka ny taranaka reto olona reto lan'ny alika ny fatiny tsisy olona hifandray aminao tsony tsisy olona anambadiny taranaka ao tsony ataon'ny olona ho tahaka ny olona mitondra ozina ianao andosiran'ny olona ianao zany ny zavatra mitranga ary zay ny tokony hampieritreritra antsika hoe io tenin'andriamanitra io ange tsy kilalao re olona io tenin'andriamanitra io marina io ary ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao dia toe-javatra zay hita ny soratra masina na dia tantarany apara no tantarainy eto dia ny zavatra azo antoka ny afina ao ambadika zany zavatra zany ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao ary ny tanjona kendren'i jehova milaza loza izy tsy mbola mamely izy ozy le hira anankiray izay hoe aza miandro kapoka zay vao iova fa dia mbola tsy mamely jehova aleo miverina amin'i jehova raha nanao ny marina ianao toy izy ny marina nytazominao fa raha misy fahadisoana nataonao ary ny fahadisoana mianjaanja ao anatin'ity tantarany aby ity fitsiritan-javatra olona ka rehefa tsy azo dia zao fampiasana olona amin'ny famahana lalainga olona azahoana ny tombontsoa dia misefarany taranaky ny hoan'ny alika ny fatiny ohatrany hoe manompo fa zay ny voalaza ny soratra masina ny dikan'izay zany dia zao tsisy zavatra tsara hiatra ny taranaka faramandimby fa ozony metraika amin'izany ary tsy vitan'izay fotsiny fa hatrany mivadiny azy mivadiny aba dia zao hoan'ny alika ny fatiny zay taranaka aba maty ao tanàna hoan'ny alika ny fatiny zay tamingany maty any an-tsaha mbola hoan'ny voromanidina zany hoe lasa rembiny biby sakafom-biby ny fiafaran'le olona zany hoe fahafahambaraka tanteraka zany rehetrarehetra zany nefa raha jerevantsika ny tantarany soratra masina tsy misy zavatra mbola niatra akory fa tena filazana ny zavatra akasain'i jehova ary ho tanterahan'i jehova io raha vao tsy miova le olona fa miovan'ny mpotoana ny rahana an'ely io ary zay ny mampamindra foan'andriamanitra zay ny mahafitiavana an'andriamanitra
mampilaza izy ny zavatra ho tanterahany fa tsy tonga dia mamela izy manampana izy dia miandry inona ary nataon'ny olona manoloana n'izany loza efa kasain'andriamanitra ho tanterahany zany dia mijery mitoem-panahyn'ilay olona io andriamanitra io satria io no mahatonga antsika miresaka mandrakariva hoe mitoejavatra rehetrarehetra nge marika ny fitiavan'andriamanitra ary joba no nahafantatra an'izany tsy misoa ihany ozy niraisina avy amin'andriamanitra fa nyratsika eo andriamanitra aveo moa dia anisy ratsy atsika fa le toejavatra ratsy dia tahaka ny trompetra fanairina ny olona mba hatonga ny olona ho tafaverina amin'andriamanitra fa tsy misy zavatra ratsy tonga dia miatra amin'ny olona zany fa rehefa tsy mety ny ataon'ny olona anankiray dia miatra amin'ny ihany ny loza indraindray andriamanitra avelany hitranga le loza fa mbola avelany ho velonaina le olona ka raha mitranga amin'le olona le loza fa le olona tafaverina amin'andriamanitra ahafahan'andriamanitra amin'le loza ihany le olona misy nefa ny olona tsy miatra amin'ny loza fa andriamanitra manambara dia mieritreritra le olona hoe ahoana moa no atonga ny loza hiatra amika dia zay mikirizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy ozy nolazay ny mpitoroteny saiky tsy tanterahana vetivety ozy mpitoroteny ny famaliana ny ratsy atao zay mikirizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy dia zany ange ny toejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao be dia be ny zavatra mety hiatra aretina mety hiatra amin'ny olona fahafatesana mety hiatra amin'ny olona fanagadrana mety hiasa amin'ny hiatra amin'ny olona fa sainga amin'izao vanim-potoana zao tsy mbola migatra le olona tsy mbola miditra any antsefa le olona mbola tsy marary le olona mbola tsy maty izy fa dia mety hihatra amin'ny herina dia mampiasa vahoaka mba hitondra korotana hitediavana ny tombontsoa ho antenany fa misy valiny io na tianao na tsy tianao kanefa ny zavatra mitranga atao amin'ny tantara ny ty mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo te dia ny andiny fa 5 sy 5 tena naparibarin'andriamanitra mihitsy ange le toe-panahy nananany Ahaba fa tsy nisy tahakany Ahaba ozy zay nivary tena anao zay ratsy eo mason'i Jehova satria nampirisihany Jezebela vadiny izy ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany sampo dia tahaka zay rehetra nataon'ny Amorita zay noroahany Jehova teo alohan'ny zanak'Israely mba halay fisaraitsaina ange inona le zavatra tsy mety nataony Ahaba satria Jehova ny teny hoe tsy nisy tahakany Ahaba zay nivary tena anao zay ratsy eo mason'i Jehova inona le tena fivarotantena anao ratsy eo anatrehan'i Jehova rehefa ny olona mitsiriritra zavatr'olona mitady hakakery ny fananan'ny olona rehefa ny olona no mampiasa vahoaka mba hitediavana tombontsoa rehefa jerevantsika ny tantara dia io ny vokany tsy misy tahakany Ahaba zay nivary tena anao zay ratsy eo mason'i Jehova fivarotantena anaovan-dratsy eo mason'i Jehova misy tsiriritany zavatr'olona fivarotantena anao zay ratsy eo anatrehan'i Jehova ny fampiasana vahoaka azahoana tombontsoa ho an'ny tena zay nefara amin'ny loza hiatra amin'ny tenany aloha dia miatra amin'ny vadiny dia miatra amin'ny tarana ny faramandimby ka raha mitsinjo lavitra le olona ny zavatra tokony ataon'ny olona dia miverina amin'i Jehova tsy adalange Andriamanitra raha manao ny marina ny olona anankiray dia tsy ho fantatr'Andriamanitra ve ny zavatra tokony ho an'ny olona fa maninona ny manao zavatra ratsy miteraka korontana kanefa rehefa tena jerevana halalinina tsy soa an'le vahoaka ange ny tediavina fa soa an'ny tenany ihany ary isy fetraikany eo na dia tsy voavaliny olona ity amin'ity zao tontolo zao ty tsy voavaliny fitsarana fa rehefa Jehova kosa ny mamely tsy ho zakan'ny olona inona nefa mivokatra zay fantatra ny fahotany Ahaba satria nampahafantariny Eli raha tsy nirahany Eli tsy natsiaro teny Ahaba fa Eli nampahafantatra any Ahaba tena misy Andriamanitra ho tapony loha mijery ange io le tenintsika malagasy hoe aza milosa mangina no jerena fa Andriamanitra ao atapony loha mahita izy gaga i Ahaba satria Eli nirahany nampahafantatra azy ny tsy mety ataony ary tsy vitan'izay nampahafantatra azy ny loza fa kasain'i Jehova zay ho tanterahana ary fantatra Ahaba tsara ny fomban'i Jehova ary tety Ahaba dia azo lazaina fa tsy nandà izy fa tena natoky satria Jehova no niteny hoe tena ho loza nge ny anjoa aty ary vokatra zay loza manantanina efa hiatra amin'ny Ahaba hiatra amin'ny vadiny Ahaba Jezebela hiatra amin'ny taranaka faramandimby zay ny 5 fa 7
hatramin'ny fahasivy amby roapolo izay no andrasan'i Jehova amintsika fivadikanina fanotelona tena izy any amin'ny fanotelony zay vao verina amin'ny laonina ny sainy Ahaba ary eo koa mampitaina amintsika hoe aza mizirizira mety niditra tamin'ny fivadikanina ianao fa tsy nisy loza mananotanina zay nampahafantarina anao tsy fahatsapahatena ny fahadisoana nataonao tsy nisy fanapahan-kevitra mba hiverina amin'i Jehova arak'izay fanirian'i Jehova fa raha diso dia manaova tahaka ny Ahaba misy toetra tsara koa ny nananany Ahaba ny 7 ka hatramin'ny 7 ary rehefa reny Ahaba zany teny zany ozy dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolo-koditra sady nyfahadianana sy nandry tamin'ny fisaonana ozy ary nijoretra teny am-pandehanana zay ny voka rehefa nambara tamin'ny Ahaba ny fahotany rehefa nambara tamin'ny Ahaba ny loza manantanina hiatra tanina dia inona ny nataony niditra tamin'ny fifadikanina nampahoro ny tenany ary io tsy fomba hivelany fotsiny fa tena tafaletika lalina tao anatin'ny fony hoe maty ady ary tsy Ahaba akory no ampahafantarina n'izany hoe tena fifadikanina marina zany fantany angeny marina fa teo aloha izy dia mini fotsiny manadino an'Andriamanitra fa rehefa nisy mpaminany nampatsiaro azy ny fahadisoana dia niverina tamin'ny laonina izy dia le loza izay nambara taminy no nanosika azy tsy mahina-kanina nanosika azy tena hitafy lamba fisaonana nanosika azy hijoretra teny am-pandehanana ary raha fitininy amin'ny teny tokana Israely Ahaba mpanjakan'ny Israely fantany lalàn'i Jehova hoe inona no andrasan'i Jehova ao anatin'izay fifadikan'izay ny fiverenana aminy ny fifonana amin'i Jehova ny fitalaona ny famoram-pon'Andriamanitra ny fialana amin'ny ratsy atao ny fanenenana no zavatra tsy mety atao zay no nahatonga ny Ahaba ny fahadianana nandry tamin'ny lamba fisaonana nitafy lamba malailay nataony manolo-koditra nijoretra teny am-pandehanana mariky ny fifonana teo anatrehan'Andriamanitra hoe tena diso Andriamanitra kanefa rehefa tena tonga zay rehetrarehetra zay ny 7 ka hatramin'ny 7 dia jerevo le Andriamanitra be fitiavana ary niteny Jehova ozy tonga tamin'ny Elitisibita ka nanao hoe hitanao ve nanetreny Ahaba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy dia tsy ahatonga loza aminy aho amin'ny androny fa ny amin'ny androny zanany vao ahatonga loza amin'ny taranany aho tsy hoe nanaraka an'ireo zanan'ireo ny ozony fa ny zanany tsy nandray ny afatra tsy nandray tsy miverina tamin'i Jehova tsy hoe mila voatsiary na loza be ka raha nandeha mahitsy ny zanany dia hisy loza enjady aminy fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitranga ao aoriana fa matoa Jehova ny teny hoe amin'ny androny zanany vao tonga loza amin'ny taranany nivadika atodoro ireo taranandreo satria le nataony rainy ihany le toe-pananana nandrainy ihany no naraha zay no nahatonga loza tamin'ny taranaky Ahaba fa ho an'ny Ahaba kosa dia zao rehefa tena nijoretra tena am-pandehanana izy rehefa tena nifadianina izy le loza rehetra nampahafantarina azy zay nambara tamin'ny alalan'ny Elitisibita Jehova mihitsy no niteny hitanao va ozy ny nanetreny Ahaba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy dia tsy hahatonga loza aminy aho amin'ny androny zany hoe nitsahatra ny loza tsy nataony Jehova niatra tamin'ny Ahaba ny zavatra ratsy ny kasai na dia niodina ary Ahaba satria tao anatin'izay fifadikan'izay na dia tsy voasoratra ara-bako teny ary miverina tamin'i Jehova Ahaba nanenina ny amin'ny ratsy nataony Ahaba tsy nahatonga loza tamin'ny Ahaba Jehova satria ny fomba ilazany azy le fitafiana milamba fisaonana le fampahoriteny le fifadikanina le manjoretra teny am-pandehanana rehefa tena adika zay rehetrarehetra zay mira fanetretena zany hoe etotsika zany dia afaka mamoaka teny ny atao hoe fanetretena dia fiverenana amin'i Jehova fidirana amin'ny fifadikanina fialana ny ratsy ny zavatra tsikaritsika mitovy tamin'ny fifadikanina natao tao am-poniny Ninive ny fahadianana amin'ny mponina tao Ninive tao anatin'izay fifadikanina zay dia nibaiky ny mpanjaka aoka sa niala amin'ny lalan'ny ratsy avy
dia rehefa hitan' Jehovah zay le toepana antony na tonga nyponina tao Ninive hiala tamin'ny lalan'ny ratsy zay tao anatin'ny fivadikanina. Jehovah tsy niteny hoe rehefa hitan'i Jehovah fa nifadianina ny mponina tao Ninive dia tsy natonga loza tamin'ny tanàna ny Ninive izy, fa zao ny voasoratra raha tadiditsika tsara ny Jona 4:1-4. Rehefa hitan'i Jehovah nelany mponina tao Ninive tany ratsy dia nampitsahatra ny loza tsy ho tonga tamin'ny mponina tao Ninive. Tetiko Jehovah tsy niteny ny 7:20 hoe hitanao ve ry Eli ny fifadikanina nataony Ahaba. Tsy nitenen'i Jehovah satria tsy le fifadikanina arabaky teny akory ny zava-dehibe ozy tsika, fa ny antony fifadikanina. Dia nitenen'i Jehovah hitanao ve nanetreny Ahaba tena teo anatrehako fifadikanina, mira fiverenana amin'i Jehovah, mira fanetreteny, fampahoriteny. Ary teto tsy niatra tamin'ny Ahaba ny loza. Maromaro ny ohatra ny raisitsika fa voapirofo ao anatin'ny fifadikanina marina. Matoa ny olona anankiray miditra amin'ny fifadikanina misy loza mananotanina ao, vokatry ny fiodinan'ny olona, ka raha tsy miala amin'ny faratsiana le olona ao anatin'izay fifadikanina izay tonga ny loza. Dia voapirofo ao anatin'ity fifadikanina fahatelo nataony Ahaba ity, fa marina zany zavatra nampianarintsika zany. Misy loza mitatao hiatra amin'ny olona anankiray vokatry ny fiodinany, dia manirak'olona Andriamanitra mampafantatra ny loza. Tsy tonga dia mamely Andriamanitra fa miandry ny fanapahan-kevitry ny olona. Inona no ataony? Miverina amin'i Jehovah ve? Fa raha miverina amin'i Jehovah le olona manenina ny amin'ny loza Jehovah. Ary zay ny zavatra mitranga eto. Dia afatra koa ho atsika raiso lesony zany rehetrarehetra zany, ka raha fantatrao fa miteny aminao Jehovah, miverena amin'i Jehovah, manetreteny, midira amin'ny fifadikanina, tsy hiatra aminao sy ny taranakao, miloza. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any vavakitsika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra ray no miteninao ny ray izay tonga tamin'ilay teny izay manapotsipotsitra ny zava-marina rehetra, tsy tianao nefa ny andringana. Ary zany no ny rahanao ny mpanomponao mba ho fanairana ho an'ny olona mandeha mahitsy dia ho toky sy fanantenana, satria ianao tokoa no miady fa tsy izahay, fa ho an'ny olona diso lalana kosa tsy mamely ianao. Tianao koa izy ireny, fa ny zavatra andrasanao dia ny iverenan'izy ireny ho amin'ny lala marina iverina tanteraka aminao. Jehovah Andriamanitra ray io mamindraha fo amin'ity firenena ity, na inona toe-panahiny, mamindra fo tompo aza mahatonga loza ka hanenena na oriana kely hiatra amin'ny taranaka faramandimby. Dia matoky sy mino izay fa ianao ilay Andriamanitra izay tsy manafina ny marina, dia mitsinjo mandrakariva ny isambatan'olona, mitsinjo ny fiangonanao ary mitsinjo ny firenena mba hisy ny fiarovana sy ny fahasoavana raisina, na dia eo arany toe-javatra sarotra izay tsy maintsy andalovana. Dia misaotra sahady Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny valim-bavaka tena tsara izay voamaninao ho an'izao firenena izao. Dia ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.